eo amin'ny tontolon'ny fitrandrahana kosa indray dia manoloana ny fanageazan'ny fanjakana ny vato sarobidy izay sarina tany Analavory dia nanambara ny lehibe ny faritra Pongolava fa nisy ny tsy ara-dalàna matoa natao ny fanageazana ireo vato sarobidy. Niteraka resabe ny resaka vato ny gazan'ny fitondram-panjakana tany Analavory faritra Itasy ny herinandro lasa teo. Raha tokana nanambara omaly ny tompony ity vato ity fa nanara-dalàna ny tenany raha nikirakira ny fitrandrahana sy ny fitaterana izany vato izany dia nivoaka tamin'ny fanginany kosa ireo mpitondra fanjakana avy amin'ny Pongolava. Nisy hoy izy ireo tompona andraikitra ireo ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra ka nahatonga azy ireo niantso avy hatrany ny fitondrana foibe ary nanakana ity vato roa camion lanja hatrany 13 taonina ity. Ity vato 12 taonina na 13 taonina satria vato roa camion dia mpitrandraka madinika no nahatratrarana izy io ary rehefa natao ny fisavana rehetrarehetra dia tsy manana permis ny fahazon-dalàna mitrandraka ara-dalàna satria efa lany andro na permis izany permis izany fa nanomboka tamin'ny volana Mai zany reo rehefa ndrarana fa namoahana réquisition dia manefy préfet ny région efa dia mbola nanao ihany dia io zay le zatra lalan-dririniny ny tany aloha mitoy avy taty afaratsony na amin'ny lafininina na lafininina fa tsy maintsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ny toerana ka izay indrindra nahatonga anay nanenjika an'io vato io ary tsy tratra raha tsy tany amin'ny faritra Tasy satria renseignement fa be da be tonga teo am-pelatananay namaky barage tsy netiny lanjaina tsy netiny Andorisitorina hatrany amin'ny commune Ambatomento Sud akaikikaiky ny elana io ka hatraty amin'ny commune Katomondrosakay izay toerana tsy maintsy nandoavana Andorisitorina ary faranotatitra taminay ny gendarme sy ny mpitaky Risitorina teo anefo faritra tamin'izany fotoana izany ary efa nanaovanay tatitra hatrany amin'ny ministère mine mbola tsy niala akory vato dia efa nanatatitra izay hoe misy mpitrandraka tsy ara-dalàna aby ary efa azony renseignement hatramin'ny tômôbila mitondrana azy. Raha ny momba ny fitrandrahana sy famoahana vato avy any faritra Pongolava iny dia nanamafy ny solombavambahoaka voafita any Fenorivo be fa misy ireo tsy manara-dalàna ka mitondra fahateantoka ho amin'ny vahoaka eramanontolo. Anisan'izany hoy ny nambara ny tirara vato roa camion ity. Izy io tsy zavatra voazao vao mitranga fa matetiky tranga io zavatra io amin'ny district ya Fenorivo be manokana ary maro ny olona mieritreritra fa tany tsisy fanjakana Fenorivo be ary za eto amin'ny mahasolombavambahoaka miaro ny tombotsoa amin'ny vahoaka sy ny tanàna misy lehibe ny district any misy solombavambahoaka izany Fenorivo be izany misy be ny tanàna any raha mahakasika ny resaka manokana dia tsy voa izao io mitranga efa indroa intelo ary io ramatoa izay laza moaly nanasoketany lehibe ny faritra dia ambarako aminareo eto masolo tena vahoaka any fa olona efa fatadaza any amin'ny district Fenorivo be io amin'ny fitondrana vato tsy ara-dalàna ny district Fenorivo be ary tamin'ity indray mitoraka ty ao ny taratasy manam-porofa zany dia nanao namaky barasy tao amin'ny poste avancé Ambatomainty Atsimo commune akaikin'ny Ambohitromby ary raha nanontany ny PDS n'Ambohitromby izahay dia tsisy taratasy na laissez-passer ana vato mivoaka tao amin'ny commune Ambohitromby nefa raha tokony ho izy amin'ireny dia ny commune ivoan'ny vato manao sy ny taratasy laissez-passer ary tokony isy Risitorina raha ara-dalàna ny taratasy verina any amin'ny commune anengan'ny vato. Raha tsy ahifina dia navoaka tao Pongolava ity vato mitetina 13 taonina ity ary teny Analavory ny voasakany ireo mpitaditra azy ary nikazana vetrany ireto vato reto. Ankehitriny dia feny am-pelatana ministera ny Harena Kibonitany ireo vato ireo.